Wantsika eto Thomas na sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadideo ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vao ny oloko paradise teo aloha apitany bazary may ankirily hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao amin'ny fofeno fifaliana indray no iarabako antsika menakavy amin'ny ity fotoanan'io mahafinaritra dia mahafinaritra ity andray lesona lehibe tsika satria mba nokana programme mbavaka lehibe tsika amin'ny sabotsy ho avy izao mitoy amin'ny volana février iny dia anokana fotoana lehibe tsika zay anaovantsika vavaka manokana amin'izany atao fifoazam-panahy zany fifoazam-panahy ary diratsika amina resaka hoe délivrance ihany koa misy tenin'Andriamanitra anankiray mahafinaritra be ty atao amin'ny Efesiana toko 5 Efesiana toko 5 andiny 7:70 manao hoe koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy mifoaza ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy miresaka olona matory ny Baiboly eto amin'ny olona matory ary miresaka amin'ny olona maty miresaka amin'ny olona matory ary miresaka amin'ny olona maty ny tena problème amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ry mpino ry kristianina malala isany dia ny fahafatesana ara-panahy na ny hoe torimaso ara-panahy inona no fiatrakan'izany eo amin'ny fiainantsika ny fiatrakan'izany dia raha mamakytsika tantara anankiray izay atao amin'ny mpanjaka faharoa dia tsy izy akory fa mpanjaka faharoa toko 9 mitantara amin'ny eo amin'ny 7:70 manao hoe ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be hoany izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovony lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna dia hoy ilay zatovy taminy indrisy tompoko ahoana no ataontsika ary hoy Elisa aza matahotra fa ny momba antsika dia be lavitra noho ny momba azy ary Elisa nivavaka hoe Jehova mifona aminao aho ampahirato ny masony mba hahitany ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovy ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa inona ny tena olan'ny mpivavaka amin'izao fotoana izao ny tena olan'ny mpivavaka amin'izao fotoana izao dia ny fandresena ao ambadika ao ny vahaolana ao ambadika ao Andriamanitra efa ao ambadika ao ny anjelin'Andriamanitra ao ambadika ao ny zavatra rehetrarehetra ao ambadika ao fa rehefa matory ny olona iray
matory ny olona anairay ary ny olona matory ny tovizana dia izao mikipy daholo amin'ny maso. Ny olona matory ny tovizana dia izao tsy mahita na inona na inona. Ny olona matory tsy mahatsapa na inona na inona, ary raha mahatsapa ary izy dia manofy fotsiny. Zany ny olona matory manofy nazy vola ray baoritra be, manofy ninana trondro tsara be, tilapia be da be, nanofy ny taingina roplanina, manofy nanidina, nanofy tonga tany a Paris, tany a France, manofy. Zany ny olona matory, nofy fa tsy réel, nofy fa tsy tena izy. Zany ny olona matory, tsy le zavatra tena izy fa manofy. Ary dia zany problème napino maro sy mivavaka maro amin'izao fotoana izao. Ny vavaka ho ataontsika misabotsy ho avy izao ry havana, dia vavaka isika hangataka zany atao fifohazam-panahy, fifohazam-panahy, ampahiratra ny masom-panahintsika, ampiseho ahitanao ny zavatra tena izy, inona ny tena izy, inona ny tena réalité, inona ny tena marina. Raha mijery an'ity tantara eto ampanjaka faharotoko fahinana ity tsika dia izao nodidinina miaramila ny fahavalo Elisa mpaminany miaraka tamin'le zatoviny, le zatovolahy miaraka taminy, nodidinina miaramila ny Siria, miaramila ny mpanjaka ny Siria nanodidina azy teo, miaramila ny fahavalo, ary isambotra ny Elisa. Satria Elisa dia nanelingelina ny stratégiany, nanelingelina ny zavatra maro isan-karazany Elisa, nanelingelina ny lalany Elisa, nanelingelina ny fomba fiadiny Elisa. Dia zao tao an-tsainy hoe samborona Elisa. Dia vao mipaikany tamin'ny 5 maraina tany hoany na tamin'ny 5 sasany maraina, nanokatra varavarakely Gehazy, zatoviny Elisa, nanokatra varavarakely. Dia tonga dia sady natahotra ny taitra. Ahoana ny ataontsika ary mpaminany Elisa? Feno miaramila ny fahavalo ao, feno miaramila ny Siriana ao ivelany ao, amanjatony. Ny nahavariana dia izao, hoy izy Elisa amin'ny 9:40, ary hoy Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be lavitra ny momba azy. Aza matahotra fa momba antsika dia be lavitra ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehova o ny fona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'le zatovo, ary dia nahita izy. Ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Halleluja. Jerinao le vahaolana, natahotra le zatovo ary ny orooro tena maty tsika androany, feno fahavalo tsika, feno miaramila isambotra tsika, aiza ny tany ele. Zay ny problème n'ity zatovo ity, zay ny problème ny Gehazy. Fa ny problème ny Elisa tsy zay. Problème ny Elisa dia hoe le zalahy ty matory atoandro, le zalahy ty tsy mifo, le zalahy ty tsy mahita ny masony, tsy mahita ny mason'le zalahy io. Noho izany ny vavaka nataony Elisa dia hoe tompo ampahirato ny masony mba hahitany. Dia nampahiratany Jehova ny mason'le zatovolahy ty, dia niverina fandroany izy, nanokatra ny varavarana kely, dia nahita ndray izy fa feno anjely, feno kalesy afo manodidina azy, feno soavaly, anjely avy any an-danitra manodidina azy miaro azy. Fantatra Elisa tsara ny problème. Fa ny problème tsy le miaramila ny Siriana, tsy le miaramila Siriana zay nanodidina azy, tsy any le olana. Fa fantatra Elisa ny tena olana. Atao amin'ny mason'le zalahy ty, atao amin'ny mason'le zalahy ty tsy mahita, mason'le zalahy ty ny pahana, le zalahy ty ny matory atoandro, io no tsy mifo, matory le rangaty io izy. Ka ny nangatahany Eli tsy ny ampanjavona n'le fahavalo ao ambany ao, nangatahany Elisa tsy le atonga an'ireo fahavalo reo latsahana amin'ny varatra, tsy ny atonga an'ireo fahavalo reo maty, hovonoina ho faty. Nangatahany Elisa tsy nangataka izy hoe asio fiarovana zay na zososo zao, fa nangatahany Elisa dia zao tompo ampahirato amin'ny masony. I Gehazy nahita
olana goavana avy amin'ny fahavalo fa mahery ny fahavalo be da be ny fahavalo matanjaka ny fahavalo isambotra ny fahavalo Elisa ny raiky kosa nahita fa ny olana tsy amin'ireo fahavalo reo fa ato amin'ny Gehazy ato amin'le zatovolahy miaraka aminy rahalasy anabavy malala ny olana de tsy amin'io zavatra hitanao io zay ny iverinao fa olana fa ny olana atao amin'ny masom-panahinao atao amin'ny masom-panahinao any ka matory ianao reraka ianao maty ny ara-panahinao de tsy mahita na inona fa tsy problème tsy mahita fa tsy trosa tsy mahita fa tsy korota tokantrano korotana tsy mahita fa tsy aretina tsy mahita fa tsy vady maditra tsy mahita fa tsy zanaka maditra tsy mahita fa tsy zavatra ohatrany ny hitanao olana ny hitanao problema mavesatra ny hitanao olona manenjika no hitanao olona manala baraka anao no hitanao olona manapotika anao no hitanao olona miady aminao no hitanao zany ny hitatsika rehefa mbola matory ara-panatsika maty ara-panahy fa rehefa manomboka mifoy ianao de manomboka mahita fa misy anjely maro manodidina anao rehefa mifoy ny olona de tsy mahita problème fa mahita vahaolana rehefa mifoy ny ara-panahy ny olona de tsy mahita ny fahavalo tsony izy fa anjelin'Andriamanitra miaro azy rehefa mifoy ny ara-panahy ny olona de tsy mahita tsony izy hoe boka ny trosapotiky ny fantsana fa manomboka mahita vahaolana izy vahaolana rehefa manomboka misokatra ny masom-panan'olona de tsy mahita cancer tsony izy tsy mahita diabète tsy mahita tension fa mahita fanasitranana mahita fahavelomana tsy mahita fasana tsony izy tsy mahita fasana intsony fa mahita fahagagana ary mahita fanasitranana manomboka eo izy de mahita zavatra miova ny fijeriny tsy mahita ny vadiny mamilava tsony fa manomboka mahita ny vadiny mandeha mivavaka mitory teny mijoro vavolombelona ny vavaka atao amin'ny sabotsy ho avy izao ry havana de ny atongavan'izay fifoazam-panahy zay ihany anatinao atonga ny fifoazam-panahy hiditra any anatinao ifo ny ara-panahinao ary anomboka hita ny masonao fa eo ny afetseny devoly voalohany ny tena problème satana de zao ianao mahita ny masonao ary ianao mahiratra amin'ny masom-panahinao zany ny problème amin'ny devoly voalohany ianao mahita ny masonao ary zay na tonga ny Elisa ny vavaka tsy ny vavaka mpanjavona ny fahavalo tsy ny vavaka mpandositra ny fahavalo tsy ny vavaka Elisa tonga ny fahavalo ry olona tsaha varatra fa ny vavaka Elisa ho an'le zatovo ny pararitra tato ho an'le mpino ho an'le mpanompon'Andriamanitra tompo ampahirato ny masony mba hitany ampahirato ny masony mba hitany ka ianao raha nabavy ny mila mihiratra amin'ny masonao ianao raha lany mila mahita ny masonao misy zavatra efa ataon'ny tompo ambadika ao fa takonany devoly ny masonao tsy ahitan'io any ka rehefa takonany devoly ny masonao de tsy mahita fa tsy problème ny hitanao fahavalo fahantrana aretina ozina zany hitanao amin'ny sabotsy avy izao anao délivrance tiky iala ny fanahy manaronanao iala ny hery manaronanao hiratra amin'ny masonao de anomboka hita hiratra amin'ny masonao de anomboka tsapy ianao ahita ianao ahita ianao ahita ianao ahita kana de mbola teo aza io any rehefa mijery ny toyan'io ianao e ilay fahavalo teo ihany le miaramila siriana teo ihany fa ninafinaritra de zao nataon'Andriamanitra nanjabena ary tsy nahita nataon'Andriamanitra tsy nahita reo ary de inona zavatra nafinaritra Elisa indray no contrôler azy niaraka tamin'ny anjelin'Andriamanitra Elisa indray no contrôler azy de nireo anjely reo le anjely hitan'ireo Elisa reo no nitondra azy nakany ampanjaka de mibabona tany reo fahavalo hiratra ny amin'ny masom-panahinao ndao naraka ndray ty fijorona vavolombelona etsika iza ny anaranao ny anabavy Alléluia. iza ny anaranao Ny anarako de Omega ny anarako. Ina zavatra tsapanao teo? Za zany efa ela mihitsy za zany manaka ny zanaka maditra de marary foana ny foko. De veo za nisy taonany aho afa-jaja. De za afa-jaja io zany vokatsy le aretim-po de afa-jaza.
dia anatin'ny kiboko vao tsy ela misy zavatra mandehandeha ohatran'ny bibilava amin'ny bilibiliko dia za zany tsy matafivavaka ntsony na asan'Andriamanitra fa tsy vitako ntsony iny araka ho a Jesosy ny ara-panahiko aho efa tady simba tena potika mihitsy ny ara-panahiko dia tamivavaka tamin'ny larobia teo igny a dia nisy zavatra mandehandeha anaty kiboko a dia nidelivrena teo iny za tazomy satria ty tanako ty mivody dia mangosikosiko dia nidelivreny pastera Ertiny igny a to dia nandoa za dia to dia ravela ohatrany lamban'io vehivavy io nifoaka tamin'ny lohako tamin'ny larobia tonga dia ravela ohatrany io anatin'ny lohako dia Jesosy ina dikan'ity fa vao afaka io raha eo tamin'ny lohanao za mandoa tonga dia ravela mivoaka ny lohako ohatran'io lamban'io vehivavy menamena io le rano voaka tamin'ny lohako tonga dia ravela delivrena teo tamin'ny larobia delivrena teto tamin'ny alakamisy le amin'ny 12 atoandro Jesosy satria zany Jesosy ina loatra Jesosy mahatonga ny problemako amin'ny zanako reto a fa misy dikany io Jesosy kay zany a famisaviana fantafatarako le izy tena nahoana ny kibonao dia io kiboko ngeza be teo ohatran'olo bevoka za taon'olo bevoka foana e ngeza be mihitsy teo ngeza be ohatran'olo bevoka io mihitsy kiboko ianao tamin'ny herinandro za zany antanin'olo anao me bevoka foana za efa tsy bevoka ianao tamin'ny herinandro zany mbola be ny kibonao ngeza be kiboko a fa zao za hitanareo angambany kiboko na olona maty ngeza be ohatran'io kiboko fa ravela ohatran'io mihitsy nivoaka tamin'ny lohako tamin'ny alakamisy a voninahitran'i Jesosy fa mevana aho atsotra teo fa tsisy zavatra mihetsika ntsony anatin'ny kiboko tsisy zavatra mihetsika ntsony tsisy zavatra mihetsika ntsony fa teo dia nisy zavatra mihetsika dia za manontany le ohatran'ny biby lava teo niala tao mihetsika be i raha io vonto be teo ny tonga dia niena dia izy miaigna io fa hitakena ohatran'io ngeda be ohatrany bevoka be ny kiboko teo fa miaigna izy io orakoraka aleluia mabe so sao a isaka amin'ny alina aho te tsy mahavavavaka fa vao tonga amin'ny 12 ala dia tery Jesosy a dia tafivavaka za dia tonga dia fa nderina ny fiaina dia anao le nandeha raha iny efa tsy naninona fa tsy reraka ntsony aho zao iny fotsiny voaka to dia tonga to dia afaka fa za zao efa matafivavaka amizay za zao amin'ny 12 dia tafifoa dia tsisy raha mandehandeha koa tsisy raha mandehandeha fa maheriny Jesosy no sa tsy mahery asan'Andriamanitra za zao a dia niverina ao amin'ny asan'Andriamanitra asifitehaka mafiralatsana bavy maherezy ianao ato ny anabavy ato inona raha nahazo anao teo ninahy zany vavoniko mamofogna dia tsy haiko no sinizita koa fa lohako marary anao voasambany tonga eto sa fa tamin'ny tamin'ny heriny za taty nanomboka herinandro anao dia niany za taty koa ianao io koa dia nanakory narary vavonao dia matsapa zany za fa mety asa aminahy ny Andriamanitra satria miresaka amin'olona zany za dia ratsy tare aby ny olona satria mamofona zany za le miteny dia anao vavahana teo nanakory ka dia tafikomany be za satria mety niasa mihitsy ny Andriamanitra dia manakory le vavonao zao vavoniko me zany tsy dia marary loatra fa bosibosena misy rivotra dia manakory izy zao mevamevana izy amizao ary le fofona ka za amizao mbola tsy maheno tsy maheno anao avasitany ianao zay ka asifitehaka mafy nefa io fofona io orianinao foana za maheno ny olona koa maheno dia eo foana io fofona io tsy miala aminao io mihitsy io fofona io tsy miala aminao io fofona io dia le vavononao koa marary vavoniko marary aleo fofoko e karaha tsy maheno ka tsy maheno asitany koa fa tsy maheno zao za zao fa tsy maheno nanomboka tamin'ny herinandro anao tonga teo tamin'ny herinandro dia anao tamin'ny herinandro iny efa tsy dia nisy an'le fofona mbola eno ka ary amizao ka za amizao fa tsy maheno asifitehaka mafiralatsena bavy tsy miverina ntsony mandrakizay jerenao a isa zovy tsara anaranao take sandria aiza anao miperaka tanambo 5 tadidio ty vehivavy ty ho testetsika io ray volana faravahelany tsy miverina tso za fofona sy aretan'izany aman mandrosoa tsara ianao mivavaka fa ho afaka ianao ho hitan'ny tompony fanasitrananao maherezy tainy Jesosy azovy ny anaranao ny anabavy fanomezantsoa agnarako akeza mipetraka amin'ny Betania ino raha nahazo anao za vao niditra takeo igny dia marary be agnatin'ny kiboko karaha hoe amin'ny lalan-jazaka agny dia tsy rehefa nanomboka nandeha toriteny igny dia mandeha mivoaka fogna ary za dia ohatrany hoe tsy mandray za amin'ilay tenin'Andriamanitra ary tegna hoe vonona za ankato dia rehefa nanomboka hoe andeha délivrance dia vao izy pasteur hoe
ataovy ambony lohanao ny tananao dia samy mandroaka dia voly dia mbola eniko nararary fa tamin'ny pasteur ny nanomboka nandehananao délivrance pasteur regny dia amin'izao za matsapa maivany. Alleluia. Le aretina taona zany tsy napetraka anao teo. Zay no tonga anao tsy tafapetraka. Tsy tafapetraka. Dia mivoaka foana ianao. Dia mivoaka foana. Dia marary karakory ohatrany hoe misy raha ivoaka anao. Ohatrany hoe misy raha ivoaka dia hozy izy le raha vavy taminah tao hoe mety misy fanahy andeha oziny zio. Dia rehefa tonga taketo igny me za isaorako ny tompo fa tegna afaka za amin'izao tegna dia tsy hainao misy raha manana koa. Henoko misy raha afaka nateraka. Afaka tanteraka. Asivorakoraka alleluia mape. Teneniny eo anilanao mahery marina ny anaran'i Jesosy ty hoe. Sitrany anao ke. Sitrana za amin'ny anarana. Alleluia. Tahiny tompo ianao tsy miverina tsony manak'izay. Mandroso ny anabavy zovy anaranao. Ianta tompo. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zovy anarana. Fiadananao antsika rehetra. Iza ny anarana moa? Ianta tompo. Ianta. Inona raha nazo anao teo? Za vao niditra teo dia tongotro ty nanidina posy tena tsy afaka nandeha mihitsy. Mipetraka Tongosanao? mitony loaliko. Naninona? Tsy afaka namindra mihitsy na. Fa naninona? Marary fotsiny fa tsy nanomboka hatraminao viny? Za zany tena marina talohan'ny croisade teny collégium nanomboka mivavaka teto. Zay nanomboka nandray décision mivavaka sabata teto. Dia rehefa mivavaka teto zany dia rehefa mandohalika za dia marary be foana ny lohalika. Lohalika anao anankiroa reo? Marary be dia niditra teo no mbola narary be? Mbola narary ny alaposy tetsy nisy tanànadana andray anahy dia izy io zany marary foana isan'andro? Nanomboka tamin'izay dia marary foana ny lohalika. Teo firy volana zany zay? Nanomboka croisade teny amin'ny mety efa volana sa dimy volana? Efa bolana eo na marary lohalika anao? Marary lohalika io. Dia marary foana? Vita mandohalika mihitsy apastera. Fa za zao nipetraka tafara teo za dia nakariko ohatr'izao tamin'ny seza tongotro. Fa niakatra teto fa nandihy be za hitanareo. Alleluia. Mandoly io jereko aloha azafady. Dia manakory? Marary tsony. Orakoraka alleluia mapek. Alleluia. Efa bolana narary. Fijoroana vavolombelona atao keto ray volana androany ny didina. Didina inona? Didina kista tamin'ny lamosiko tao. Dia alarobia zay andro zay alohan'ny krismasy. Dia zoma dia niazakazaka tany am-piangonana koa satria ny vola nangatahako tamin'i Jesosy tamin'ny fandidina ny ampafolony nateriko tary amin'ny Mangarano. Mangarano. Dia tonga tao zany nijaikijaiky be foana. Ny olona teny tsy mila mandeha ianao fa za tonga dia oska za andeha hivavaka satria Jesosy hoanana ny sitrana anana nafaka anahako. Za zany le toriteny teo pastera za tsy nisy fianakaviana na ray tampona dia anankiray nanampy anahy. Ary ny olona ianao? Najery anahy fa Jesosy tsy nanary anahy fa varavarakely io zay sy Jesosy mifampijery tamin'ny fandidina. Dia vita soma tsara amin'ny fandidina tsisy ariary amin'ny fianakaviana. Dia manakory ianao zao? Salama tsara. Efa tsy manina koa? Tsy manina tsony. Dia tamin'ny azoma tonga teny amin'ny fiangonana teny dia tsy navelan'ny olona hoe andeha dia za tonga teny. Dia ozy ny pastera mantsy anahy hoe aiza mieritreritra tsony ianao ranabavy hoe marary fa salama ianao zao. Dia netiko izay teny izay dia tsisy mino ny olona hoe nididina raha tsy za no miteny hoe nididina za. Sitrana hafa. Alleluia. Sitrana le kista, sitrana lohalika. Tamin'ny sabotsy teo karakara sakafo manao traiteur ny asako. Efa nanao asan'olona 110 personnes efa vitako zany. Dia ny devoly zany te anala baraka anahy foana. Tsy miverina tsony hoe sitrana fa maherezana anabavy anta. Ota iny tompo. Amen. Amanaraka andray. Mandroso ny anabavy. Azovy anaranao? Germaine ny anarako. Germaine napetraka kaiza me? Ambalamanasy. Ino raha nahazo anao? Raha nahazo anazy any vozao sy za io votonga androany satria Vosina vao tonga vao sama tonga ny ya za zany marary fo dia malemy tension. Dia tamin'ny alina zany nieritreritra le mareny le tomobile mandeha hoe misy vavaka ery ozy za hoe andeha foana za fa tsisy vola atao frais. Dia ozy akory tonga afaka ka i me ataoko mandeha. Karakory fandehanao? Karaha nino ataoko inandeha takagny zao. Fa manino? Za zany sady marary fo malemy tongotra anahy dia malemy tension za fa ray taona za zay. Dia efa manao karaha nifo anao? Ya dia randeha za tonga za tavoaka tonga marindrina ampiraky relax dia nahita raha vavy zay nijery anahy dia nomeny vola 10 000 za nataoko frais. Dia niala posy aketsy aho dia mbola miezaka manao karaha nifa mbola tsy tangatsanga zao za isaorako any Jesosy fa tena afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tena afaka Ura! Tena afaka tena isaorany Jesosy tena afaka. Ina
ataoko nandeha tany zao za tena afaka Herintaona mahery anao nakariny. sady marary fo za dia marary tension Voasambany anao tonga eto niany. ambandao za tonga eto Misy Andriamanitra velona sa tsy misy? Misy. Misy Jesosy mpanazilana sa tsy misy? Misy. Hogaga amin'ny fianakavianao ahitanao andeha. Isaorantsika ny tompo ireo fijoroana vavolombelona rehetrarehetra zay na raha antsika teo zay a. Zay no zavatra tena tsapako amin'izao vanim-potoana izao a. Matory ny akamaroan'ny mpino ary dia miprofita ny devoly manararoatra ny devoly satria matory tsika dia manomboka tsy mahita tsika afa-tsy olana, tsy mahita tsika afa-tsy zavatra mafy, tsy mahita tsika akoatra ny aretina, tsy mahita ianao akoatra ny hoe fahambaraka, fampitehana, faharavana. Zany ny zavatra hitanao: blocage, fijaliana, ranomaso, alahelo, fisentona, mafy mazo aho, fanilikiliana mazo aho, voadidina olana, fa raha voahiratra amin'ny masom-pananao dia tsy ireo tsony no hitanao, tsy ireo zavatra mampitomany anao reo, tsy ireo zavatra mampalahelo anao reo, fa manomboka hita ianao ny voninahitr'Andriamanitra. Sabotsy ho avy izao araka ny fanaverimberiko teo zany dia zay mihitsy aloha no ho ataontsika amin'ity farany volana janvier ity, ary idirantsika volana février dia hitsofokontsika amin'ilay teo fifoazam-panahy. Teny hitsofokontsika eo anatin'izay ilay tena fifoazam-panahy zay a, ampifo indray ny ara-panahinao, hahitanao indray ny voninahitr'Andriamanitra, hahitanao indray ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Ka izay vavaka izay no ho ataontsika amin'ny sabotsy ho avy izao 28 janvier eto Ankiriry, eto Mangarany 2. Za moa fianam-panantena fa anao délivrance tsika, anisan'ny tena délivrance ataontsika dia ny amin'ny asan'ny tanana, amin'ny zavatra ataon'ny tanantsika. Satria tena zao vanim-potoana izao tena vanim-potoana fampiororona ataon'ny fahavalo, fampiororona ataon'ny devoly mihitsy amin'izao fotoana izao. Ary ataon'ny devoly zay ampanjambena tonga ny masontsika tsy ahita, masonao tsy ahita, dia ny zavatra hitanao dia fahoriana, ranomaso, alahelo, fijaliana, fisentona, tebiteby zany ny hitanao ao anatina kororotana, tebiteby any amin'ny fitsarana, tena tsy mahita tory amin'ny alina, tena hoe inona ny hafarana, zany ny hitanao manokatra varavarakely ianao dia ohatra ny geazy mihitsy. Vao misokatra varavarakely maraina dia tonga dia tena le fanontaniana mipetraka, izay mihitsy moa ny ataony eto. Tompoko ahoana no ataontsika, ahoana ny ataontsika, firifiry amintsika mametraka an'izany fanontaniana zany amin'ny fiainana. Ahoana ny ataoko, inona ny ataoko, aiza ny tany ale, inona ny zao. Raha vao matory ny ara-panahy dia tsy maintsy mipetraka zay fanontaniana zay. Nefa le vahaolana kay efa ao, le voanteny fotsiny Elisy, voanteny Elisy hoe tompo ampahirato amin'ny masony, dia nihiratra amin'ny mason'ilay zatovo, dia vao nanokatra amin'ny varavarakely fanondroana izy dia nahita fa reo feno miaramila avy any an-danitra, anjeliny lanitra, kalesy afo, reo feno miaramila ny lanitra manodidina ny tranony. Vao tonga ny miratra amin'ny masony, ay le olana zany tato amin'ny mason'ilay zatovo, tsy ny fo le miaramila an'Andriamanitra efa any, ny anjery efa ao ihany, le kalesy afo manodidina miaro azy efa ao ihany, fa saingin'le masona amin'ny tampony. Ary zany ny problema kristianina maro amin'izao fotoana zao, matory ara-panahy, le vahaolana efa ao, fandresena efa ao, Jesosy ao, Andriamanitra ao, lalana misokatra fa tsy hitany, ahoana ny ataontsika fa tsy hitako zany, tsy hitako, io ny lalany mazava be io Jesosy efa misokatra la tsy hitako, dia tsy mahita tsika. Ary zany mila délivrance, tena hoe analana an'izany torimaso ara-panahy, fahajambana ara-panahy. Zany mahatonga antsika mametsiny an'Andriamanitra, zany mahatonga antsika monimonina, zany mahatonga antsika miteniteny foana. Tsy Andriamanitra ny tsy te hita, ao Jesosy te hanao zavatra Andriamanitra, te karakaranao izy, te hanampy anao izy, te handray indraikitra ny fiainanao, te handray indraikitra ny tokantranonao, te handamina zavatra tsy mety. Fa saingy izao raha vao matory ianao dia tsisy ninina ho hitanao. Ny tompony hitantsika ho tanterantsika eto Ankiriry,
eto amin'ny trano fivahana vaon'oloko ankiriry trano fivahana vaon'oloko paradis ankiriry ampitan'ny bazary maiteo aloha no misy an'ito toeran'ito dia etsy amin'ny trano fivahana vaon'oloko mangarano 2 ihany koa no misy an'io toerana io ambadiky Damascos araky ny fanambarako dia izara roa ny toroteniko amin'ny sabotsy ny tapany voalohany dia tao mangarano zay andeha direct eny ankiriry ny tapany faharondray any ankiriry zay andeha mivantana ihany koa makaty mangarano anao délivrance tsika ary ahita enao ny voninahitra Andriamanitra mametraka mandram-piona mandram-pitafa ny tenako nitondra ny tenin'Andriamanitra sy mivavaka amin'ity fotoana amin'ny asabotsy 28 janvier ty eto Toamasina eto miraro ny fahasoavan'ny tompo taky zay ny travana vaon'olo keraka tamatavy dia anatanteraka izay vavaka indrindrindra le vavaka momba ny arabola ity hitahiny tompo anao veloma tompoko ho antsika eto Toamasina sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverindalana ary reraka amin'ny fanompona an'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tady dio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao